Miarabantsika tsirairay avy-indray tsy ty talata fa 4 ny volana jolay ity. Tonga amin'ny fiambenana maraina sika andraisana ny mofinainana io dia iray vavaka sika. Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay fa mbola afaka miainanao ary miantso ny anaranao ankehitriny. Misaotra anao izay mbola miay anay mandrakariva ary mamaly vavaka anay. Ataka aminao izay mba amelanao ny fahatsoanay rehetra ary mba ahafahanay mandray ny fitahiana manana ambiampy avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe kita ny fanantenana. Alaina amin'ny Galatiana 4:4 manao hoe fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirain'Andriamanitra ny zanany, amen. Niteraka ny fahampitehan'ny Israely ny fihodinana tamin'ny lalàna sy ny fahefan'Andriamanitra. Nampitombo ny fahotany ny voninahitra nomen'Andriamanitra azy ireo ny amin'ny nitarihan'ny zanany azy. Tsy misy ninonninona ny orenan'ny fihampangan'ny Jiosy an'i Kristy ho tsy nanaja ny lalàn'i Mosesy. Jiosy i Kristy ary hatramin'ny fotoana nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nitanjona ny lalàna izay nifehin'ny Jiosy, saingy rehefa niaona tamin'ilay tena izy ny tandindrona tamin'ny nahafatesan'i Kristy dia nanjary tsy misy lanja intsony ny fanaovana fanatitra aram-biby. Fanatitra goavana no nataon'i Kristy tamin'ny nanolorany ny ainy izay nasehon'ny fanatitra rehetra tany aloha ara-tandindrona. Hatramin'ny fahalavona dia tsy mifandray mivantana tamin'Andriamanitra intsony ny olombelona afa-tsy tamin'ny alalan'i Kristy. I Kristy nanao ny asa fanovotana ary nanolo-tena izy ny hazona amin'ny fahafenoan'ny voninahitry ny lalàn'Andriamanitra na dia nandinika an'izany ny taranak'olombelona. Havotana ho afaka amin'ny ozon'ny lalàna ireo mpakatoa rehetra izay mandray ny famonjam-atolony amin'ny fanekena ny fanavotana natao tamin'ny fomba mahatalanjona. Fantatry Adama sy Eva tamin'ny namaronana azy ireo ny fisian'ny lalàn'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Voasoratra tao am-pon'izy ireo izany ary fantany ny zava-nitakian'ny lalàna taminy. Rehefa nandika ny lalàn'Andriamanitra izy ireo ary niala tamin'ny toetra tsy manatsiny feno fiadanana nananany ka tonga mpanota dia tsy ampy hanamavanana ny hoavin'ny taranakalavo ny taram-panantenana iray. Nangoraka azy ireo Andriamanitra ary namolavola-drafitra hamonjena azy ireo Kristy tamin'ny fitondrana ny heloka ho an'ny tenany. Na dia mialoalohan toy ny voalin'ny fahafatesana manoloana ny hoavy aza ny aizina dia manazava ny hoavy manjombona ny kitan'ny fanantenana amin'ny fampanantenana n'ilay mpanavitra. Nitoriana tamin'ny Adama aloha ny filazantsara tamin'ny alalan'i Kristy ary alahelo mafy ny nanjohan'ny Adama sy Eva ka nibebaka ny amin'ny helon'izy ireo. Nino ny teny fampanantenana sarobidy nataon'Andriamanitra izy ireo ka novonjena tamin'ny fanjinganana tanteraka. Ny riko ihany koa amintsika ankehitriny dia mba ino izay teny fampanantenana sarobidy ataon'Andriamanitra izay. Anaiky ihany koa ny sorona nataony teo Kalvaria ary andray izany fanavotana omeny Kristy antsika izany isanandro ka mba handeha tahaka ny olom-bovonjy ianao isanandro hitraka fa tsy hitanondroka ary anjoso fa tsy hiemotra. Amen. Ry Tompo Andriamanitray, mbola misaotra anao ray ny amin'ny sorona nataonao teo Kalvaria. Misaotra anao ihany koa na anaiky hanavitra anay na dia efa lavo ary tsy misy izay azo ilaivana anay tokoa. Ny fitiavanao irery ihany no mbola mandrakotra anay ary manavitra anay amin'ny fomba manokana. Dia misaotra anay amin'izany, mangataka aminao izay mba ho ampianarinao hanana toe-tsaina toy ny mpandresy tokoa satria efa navotanao tamin'ny ranao izay efa novidinao tokoa ka tsy zanaky ny andeva intsony fa zanaky ny mpamorona. Aminaran'i Jesosy, amen.